Alléluia. Alléluia. Tononoko amintsika rehetra ny fahasoavan'ny Kristy Jesosy ny famindrampony sy ny alehiben'ny fitiavany efa hifanononantsika isan'andro isan'ora eto amin'ity pejy ity araky ny sitrapon'Andriamanitra tsy to nasehony tamin'ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy izany. Tsara ny tompo, tsara ny tompo tsara ny andro irariana ihany koa izay fahatsarana izay hipaka any amintsika rehetrarehetra any amin'izay rehetra ataontsika, izay rehetra sahanao izay rehetra iandraketanao ary tsy mitsahatra izahay no manonona ny fiadanana aminareo ninonina circonstance ninonina zavatra mianjady aminao amin'izao vanim-potoana amanginay ianao amin'ny alalan'ny sary sy feo izao ho voninahitr'Andriamanitra raitsy-to. Amen. Ny zavatra ho resantsika anio dia mikasika ny copier-coller alatahaka izany satria ao anatin'ity resaka copier-coller ity izay manomboka mahazo vahana sy apetraka amin'ny toerany de plus en plus mahazo toerana eo amin'ny fiarahamonina ity eo amin'ny fiainana andavanandro ary arafitra ho koltora mihitsy izany hoe sanatriavoko ataoko anaty fonteny ho lasa fomba fanao mahazatra banal be mihitsy eo amin'ny fiarahamonina mikasika an'izay zany ny zavatra ho resantsika androany sy tarafatsika ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika rehetra dia mahafantatra fa raha misy ny vola tena izy na chèque izany na billet izany na tsy fantatro amin'ny endriny isan-karazany carte bancaire na zavatra ohatran'izany dia misy ihany koa ny vola sandoka spécimen izany ary fantatsika tsara fa ny vola sandoka dia tsy manana valeur, tsy manan-danja ary raha misy copie collé-ana vola sandoka eo am-pelantananao dia tsy maintsy ariarinao ny mahasandoka an'izay vola izay amin'ny maha vola sandoka azy dia tsy maintsy hiteny amin'izany vola sandoka izany ny marika spécimen atao mivandravandra be mihitsy akoatra ny marika rehetra ny sanda manome lanjan'ilay vola, ny caricature rehetra ho anatin'ilay vola sy ny sisa be da be dia tsy maintsy ataonao mirantiranty mazava tsara sy hitany be sy ny maro manentona ny fijery azy ny hoe spécimen manamarina n'ilay vola fa tsy tena izy ilay vola fa copier-coller vola sandoka. Isika rehetra dia mahalala, isika rehetra dia tsy atoro fa enjehiny lalàna hiasan'ny terivozina mandra-pahafaty izay tratra mikirakira vola sandoka mampiasa mampiodina vola sandoka maka tombontsoa amin'izany fampiasana vola sandoka copier-coller izany. Tiana tenenina amin'izay dia hoe misy danger be, exposé be avy hatrany ny olona anankiray ary tonga tafiditra ao anatin'ny contre nature izy rehefa mikirakira mampiasa mampiaina miara-miaina amin'ny zavatra vola sandoka tsy izy fa copier-coller. Miara-manaiky amiko amin'izany fanazavana tsotra izany isika rehetra. Isika ihany koa dia miara-mahita miara-mahalala fa mitobaka be da be izay tsy izy eny amin'ny tsenam-barotra ny produit contrefaçon vita sinoa na tsy vita sinoa dia raha antsika malala ny Adidas lasa Abibas, ny Nike lasa Mike, ny Dior lasa Doro
sy ny sisa be da be. Ary misy mihitsy any mampiasa an'ilay marque hoe Adidas de apetana eo mihitsy ilay marque fa contrefaçon ilay produit. De mira zotra amin'izay ihany koa de sarotiny de tena sarotiny reo manam-pahefana, sarotiny de tena sarotiny ny lalàna iraisam-pirenena. Ary misy mihitsy ny vola izay atokana manokana ho fanafoanana an'izany sy ho fanenjehana an'ireo rehetra izay mpikirakira sy miaina an'izay produit mampiaina, maka tombontsoa amin'ny alalan'ilay produit izay natao copier-coller, contrefaçon. Hatreo dia afaka miara-manaiky amiko ianao raha tsy hoe anao mpitolo be fahatany andeha amin'ny torapo tsy manaiky tsotro zao fa hoe ny resaka atao copier-coller, ny zavatra atao contrefaçon, ny zavatra atao plagiat, ny zavatra atao amin'izay afaka ilazana azy amin'izay fanambarana izay dia exposé ny olona anankiray rehefa tafiditra ao anatin'izay. Zay ny teboka voalohany. Teboka faharoa dia nizaniza mikendry aka tombontsoa ao anatin'izay dia misy lalàna manenjika azy ny natiora lalàna. Misy zavatra be da be izay tsy araka ny tokony firindrana ety amin'ity natiora izay iarahantsika miaina sy iarahantsika mitoetra ity, mamefy sy mametra an'ireny olona ireny tsy zay le hoe tsy izay interdiction amin'ny fiainana sy ny fampiarany an'ilay fikirakirany an'ilay copier-coller na ilay contrefaçon. Du moment zany ny olona anankiray tafiditra ao anatin'ity resaka copier-coller, resaka contrefaçon ity, resaka maka tahaka ity dia exposé tanteraka izy. Exposé tanteraka izy, mianjaanja, miariary amin'ny zavatra be da be isan-karazana. Ary indrindra en danger satria misy fiarahamonina tonga mitambesatra, misy lalàn'ny fiarahamonina tonga mitambesatra, misy ny antsoina hoe ny rariny sy ny hitsiny mitatao eo ambony lohan'ny olona izay mikirakira sy mampiasa an'izany produit alaina tahaka contrefaçon, spécimen, copier-coller izany. Alléluia. Ny zavatra misy anefa raha lasarana-bavy amin'izao vanim-potoana iresahantsika izao ao amin'ny tontolon'ny fandrosoana hoy ny mpanambara, donc entre parenthèses zay mondialisation, fantondratsika resaka teto izay mondialisation zay fanatotoloana izao tontolo zao, tsindrina ilay maha izao tontolo zao an'izao tontolo zao, zay ilay mondialisation. De efa nisy fanazavana ny antsika tamin'izay par rapport amin'ny tontolon'ny filazantsara ny herin'ny soratra masina hoe ny ara-panahy no tsindrin'ny soratra masina fa ny mondialisation kosa dia manindry sy manasongadina nyzao tontolo zao. Tanareo le efipetsin'ny demony, efipetsin'ny satana. De isika ho eo teo atao anatin'ny tontolon'ny intelligence artificielle, ny fandrosoana isan-karazany, ny teknolojia avolenta sy zay afaka ilazantsika azy, zatsy hoe avy hatrany dia idiaboliser ny fandrosoana, tsy any fa miatire kosa ny attention antsika, manaitra antsika amin'ny tokony ho fahatongavan-tsaintsika fa ilay esprit mirazotra sy miharo amin'ilay fanindrina n'ilay fanatotoloana. Ary indrindraindrindra ny zavatra resahantsika eto hoe ilay fanahy tsindrina sy ampiarahana mélange amin'ilay contrefaçon, ny pub izay resahantsika eto ny copier-coller. Any zany ny tondrako ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika sy intercepteko ny fomba fijerintsika. Mazava ho azy juste partage ny atsika fa tsy hoe
araky ny fijerin'ny olona hoe mpitsaratsara be kritika tsisy zavatra tsara mihitsy avoaka ny vava sy ny sisa rehetrarehetra. Partage atreo fotsiny a araky ny biografia eo amin'ny pejy hoe zay hitanay no ambaranay a zay fantatray no lazainay après ny ambiny a ny fanambaran'ny Kristy Jesosy ny fanambaran'ny apôstôly ny fanambarantsika matetika tsy raisin'ny olona rehefa miainga amin'ny soratra masina à la base sainte écriture zay foana ny zavatra misy. Exposé ho iaho ny olona tafiditra ao anatin'ny copie-coller tafiditra ao anatin'ny contrefaçon raha ny anao le fanazavana no etsika teo ianao fa conscient am'izany ve ny olona conscient am'izany ve reny olona rehetra izay tonga acteur sy actrice ao anatin'ny copie-coller ireny. Be da be ny seriana copie-coller efa ny zotra teto amin'ny tany sy ny fanjakana tsy fantatra efa série fahafiry zao tsika am'izao 2024 izao copie-coller Naël, copie-coller Tainsmena, copie-coller efa nisy ny copie-coller Andro Rajoelina, copie-coller Marc Ravalomanana, copie-coller Wada Yongsa, Watawata, ny copie-coller Tatandraza, copie-coller sy ny sisa be da be ivela n'ilay resaka hoe contrefaçon teo. Maninona moa no sariako sy intercepteko ny fijerintsika amin'ity resaka copie-coller ity. Maninona no miteny fa hoe misy esprit mélangé mifangaro amin'ity principe-na copie-coller ity. Zao asa raha tadidinareo fa nisy taona Andriamanitra tsy toa ny safidy manokana ny Mosesy sy Arona hamoaka ny zanak'Israely tany anefitra de naraha-pamantarana ny mpaminany sy ny mpisorona ary nasena niditra tao andapa ny akadapa araky ny autorité ny men'Andriamanitra sy ny ordination fanendrena ny ordre baiko avy amin'Andriamanitra ny amin'ny amoahana ny zanak'Israely de naraha-pamantarana i Mosesy sy Arona nisy an'le baton teny an-tanana iny tao andapa de rehefa niteny tamin'ny fotoana tsy maintsy itenenany Andriamanitra tsy toa tamin'ny Mosesy sy Arona hoe atsipazo iny baton iny fa ivadika mena rano iny de narahany Mosesy sy Arona arak'izay izay baikony tsy toa izay de nivadika mena rano tokoa lay izy. Ao anatin'izay asa izay de nisy esprit an'ny Elohim zay ny baiko sy nametrapetraka ny plan divin rehetrarehetra miplaninina ny any ambony amin'ny famoahana ny zanak'Israely hitaritana azy ireo any anefitra tany efitra nomezana azy ireo ny fanekena ny alliance ny didy folo sy ny sisa be da be fa tao andapa ihany koa izay principe an'Andriamanitra izay esprit Andriamanitra tsy toy izay dia nanaova ny démonie challenge ary la endrika challenge nataon'ny démonie dia copie-coller tsy misy valaka mihitsy tam'ilay nandrahan'Andriamanitra tsy toa any Mosesy sy Arona satria rehefa nibaiko any Mosesy sy Arona Andriamanitra tsy toa hoe atsipazo ny batonao fa ivadika mena rano de nataon'ny faux prophète ireo mpimasiny farao tao andapa ihany koa tamin'ny alalan'ny copie-coller usurpation contrefaçon ilay baton atsipy vadika bibilava aitsika rehetra ny tantara zany de tsy izay ihany fa nisy fotoana ihany koa ny ranomasina ny rano ny loharano ny vadika menamena ra fa tsy nisy dikany tamin'ny ireo mpanao contrefaçon ireo mpanao copie-coller ny naka izay endrika famadihana ny asa tanan'Andriamanitra izay sy ny sisa be da be betsaka ny témoignage ao amin'ny baiboly ny am'izay resaka copie-coller contrefaçon izay fa lay tena tiako tsindrina amintsika de le hoe esprit lay fanahy satria ny tanjon'ny démonie dia ny ampiseho amintsika foana anampirofo amintsika foana fa hoe raha misy ny fahagagana amin'ny anaran'Andriamanitra tsy toa amin'ny anaran'ny Elohim
de vitany no mise reféré am'izany. La preuve ilay ohatra ny raisitsika teo miainga tamin'ny baiboly. Averiko tsara fa hoe ny fahagagana, ny mirakla, ny zavatra be da be isan-karazany ohatran'izany na avy amin'Andriamanitra ary dia misy esprit zay tsy avy amin'Andriamanitra ihany koa mirazotra amin'izay te hilahatra foana satria izay ilay toetra ny Satana te haka ny toeran'Andriamanitra, te haka an'Andriamanitra ary izay no antony nanjerana azy tao an-danitra tao. Io esprit te haka ny toeran'Andriamanitra io, te ho Andriamanitra io, te ho deraina io dia amin'ny maha fanahy azy Andriamanitra dia fanahy, Satana ihany koa dia fanahy. Amin'ny maha fanahy azy dia miasa mirazotra amin'izay ihany koa izy, fa paradoxe ny esprit mifanohitra fa miray lalana mirazotra dia ny copier-coller no entiny représenter ny présence-ny ao anatin'izay défi zay. Zay no nahatonga anany teny teo hoe misy esprit ao ambadika io resaka copier-coller io. Donc jerentsika ifotony ny cas par cas ny amin'ity resaka copier-coller ity, fa mialohan'izay dia maka teny soratra masina vetivety isika ny Matthieu 9:1-5 ka hatramin'ny 9 no vakitsika. Ny contexte an'ity Matthieu 9 ity dia ny amin'ny fiatsaram-belatsia ireo mpivavaka mpanao copier-coller, mpanao hetsika ivelany fa tsy lay fond, tsy lay noyau, tsy lay ao anatiny no mireprésenter ny caricaturan'ilay olona fa ilay endrika ivelany izay toy ny milaza fa hoe faire croire amin'ny apparence izany hoe lay ao anaty. Fandresantsika teto foana zany zay tsy maintsy ananantsika ny don du discernement, afatsika miditra ny anatin'izay hoe finosin'ny enveloppe izay, satria ny zavatra misy matetika dia zavatra finosin'ny copier-coller daholo zavatra finosin'ny contrefaçon daholo ny zavatra ampahitan'ny natiorantsika, surtout amin'izao vaninandro faran'izao ety amin'ity zao tontolo zao ity zay ahitantsika fahoriana. Matthieu 9 amin'ny anaran'i Kristy Jesosy 5 ary mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia. Aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia. Zay le contexte nazavaiko tsotsotra teo. Fa izy tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana ahitan'ny olona azy pour faire croire hoe zanak'Andriamanitra, intercesseur, olona feno fanahy masina, olona mandeha selon ny ministère sy ny don de l'esprit sy ny talenta sy ny zavatra ohatran'izany pour faire croire. Alléluia. Fa izy tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-potiana. Eto dia lay mpivavaka izany izay mandeha amin'ny tipana contrefaçon, lay enveloppe, ny mpivavaka izany izay mandeha amin'ny tipana copier-coller alatahaka be fahatany fotsiny amin'ny alalan'ny geste, amin'ny alalan'ny parole, amin'ny alalan'ny fihetsika sy ny ohatran'izany, efa azo ny valim-potiana. Satria rehefa tena miditra detay isika dia izay tokoa no mampiteny ny sentiment sy ny émotion andreny olona ireny. Misy tanjona izy, misy objectifa izy, ohatra hoe mitady j'aime any amin'ny tontolon'ny culte de personnalité zany mitady j'adore, mitady followers, mitady fan. Zay afaka ilazantsika azy. Efa azo ny valim-potiana. Dinio angeza zavatra nilazaiko zay fa ny ankamaroan'ny olona izay mandeha par contrefaçon sy mandeha amin'ny alalan'ny mpiba resantsika eto hoe copier-coller dia misisika amin'izay
teo amarinina izay. Samy hafa ny hoe Andriamanitra tsy to manamarina antsika sy manamasina antsika, manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Lay tenin'Andriamanitra fahamarinana no manamarina antsika amin'ny alalan'ilay hoe ny teniny tafalatsaka ao am-pontsika, dia ny teniny no miasa ary iny no tonga fahamarinana ao antsika. Lay teny miasa dia isika no ampiasain'ilay teny, ary isika ihany koa no manamarina ny asan'ilay teny zay miasa ao anatintsika. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, ary ny teny tonga nofo nonona tamintsika hitanay ny voninahitra miendrika zanak'ilay tokana tsy voa izao sika no mamerina an'izany. Lay teny mihitsy no tonga endrika Kristy Jesosy, lay teny mihitsy no tonga endrika izahay ianao. Ary zay no manamarina hoe manahafa aho i Paoly tahaka ny hanafako an'i Kristy, satria misy an'ilay teny tao an-danitra, ny teny tonga nofo endrika zanak'ilay tokana, tonga manamarina olona anankiray. Ary izay no natonga Kristy ny teny, natonga ny Paoly apôstôly ny teny hoe tsy izao intsony ny velona fa ilay teny Kristy Jesosy ny velona ato anatiko. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Aoka ho masina ianareo bokin'ny Levita kosa, satria masina ho ia ho Elohim. Amen. Fa eto anefa dia misy mpivavaka amin'ny fiatsaram-belatsia, amin'ny tipana contrefaçon, amin'ny tipana resaka sandosandoka, amina tipana copier-coller. Efa azo ny valim-pitiany ozan'ny Baiboly. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao averiko farany, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Mazava be zay tsy aspiko ny fanazavana ny amin'izay. Resaka intimité, lalina dia lalina, any amin'ny mangina, any amin'ny profond, atiny mihitsy. Ary raha mivavaka ianareo dia aza manao teny maro foana tahaka ny gentlisy. Verina indray ilay resaka contrefaçon, ilay resaka spécimen, ilay resaka copier-coller. Bary seky ery barabara, teny amin'ny teny tsy fantatra miogaoga daholo. Ka tsy miteny hoe ratsy zany. Ary za koa tsy miteny hoe zay rehetra miteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy araky ny fanomezam-pahasoavana avy any ambony. Fa par rapport amin'ny sujet atsika dia izay ny fanambarana etiko. Mazava. Ary mivavaka ianareo dia aza manao teny maro foana tahaka ny gentlisy, fa ataonao ny amarony teny no hiainona azy. Ery seky ery samy mitabataba daholo miteny amin'ny teny tsy fantatra dia miogaoga daholo. Tsy mamela an'izaniza amin'izany fa miezaka miappuyer argument ahafahanao mandray ny fanazavana. Koa aza manahaka azy ianareo. Aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha mbola tsy mangataka amin'ny aza ngianareo. Inona moa ny ty andin'ny fahavalo ity ambara? Aza manahaka azy ianareo. Tandremo sa hoa séduite amin'ireny olona mandeha amin'ny tipana contrefaçon sy spécimen, vola sandoka sy copier-coller ireny. Fa la reconnaissance fahitana fity amin'Andriamanitra tsy to no tsindriny ny soratra masina mafy amintsika mba tokony ho voaray atsika, fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny akory ianareo. Aza manahaka azy ianareo. Tokony zany isika hitodika bebe kokoa ary fantoka tanteraka amin'izay hoe misy Andriamanitra tsy to izay mahalala ny momba ay rehetra. Dia partir an'izay assurance izay dia mitoetra ao anatin'ny fahononan-tena, ao anatin'ny pratikany amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tenako. Fa tsy izany no miezaka manao copie, manao coller, mandeha amina resaka spécimen, mandeha amina resaka contrefaçon. Maninona no miteny an'izany? Resaka esprit isika, resaka ara-panahy isika. Be da be ny mpino no tafiditra sy tafalatsaka ao anatin'ity resaka vola sandoka sy spécimen, contrefaçon, copier-coller, ara-panahy ity. Raha miteny zao ny filazon-tsara araka ny Lioka 4:14 amin'ny hoe Kristy Jesosy tao a Nazareta, tao amin'ny toerana izay nahalehibe azy, dia
niditra tany amin'ny sinagogy izy rehefa andro sabata isa-sabata araka ny fanaony mamaky teny. De rehefa mpino mandeha amin'ny spécimen sy mandeha amin'ny resaka contrefaçon, mandeha amin'ny resaka copicolé, satria Jesosy dia niditra tempoly, niditra sinagoga isa-sabata. De izay foana no argument resahana ary noentiny voizan'ny teoria sabata ohatra hoe Jesosy Kristy dia miditra fiangonana isa-sabata noho izany ihany koa de zay miditra fiangonana isa-sabata. Tsy ratsy zay, fa tokony fantoka sy se focaliser bebe kokoa isika amin'ilay Matthieu toko fahaenina no resahantsika iteo andininy fahavalo. Fantatry ny rainareo zay tokony ho anareo. De ilay nambarako tamin'ny alalan'ny herin'ny soratra masina teo hoe misy fahonona tena izay tokony ahaizantsika mitoetra, fa tsy mandeha isika amin'ny alalan'ny contrefaçon sy ny copicolé, ary misy atiny sy fond lalina intimité efitrano mangingina, indrindra ilay interdiction izay etalen'ny soratra masina any amin'ny hoe aza mihatsara velatsia, aza ty fitoerana eny aloha any amin'ny sinagoga sy eny amoron-dalana manao teny foana sy ny sisa be da be zay mbola afaka anapitsika an'izany. Lay interdiction apetraky ny baiboly ny amin'ilay contrefaçon de tena sarotiny mihitsy Andriamanitra tsy to. Fa tsy hoe Luka toko fahaefatra andininy fahaenina ambin'ny folo, Jesosy Kristy niditra tempoly tahaka ny fanoana isa-sabata, de izay foana ny dradradradrainy satria za sabatista. Ny jiosy any saron-doha, ny jiosy any saraka ny lasiny vavy ohatra, de apetraka ny raikiny. Zaho tsy miteny hoe ratsy izany. Fiangonana vao ny oloko de misaraka ny lasiny vavy, mialatsiny amin'izany anaram-piangonana voatonona izany. Ohatra izany fa za tsy miteny hoe misibleny hoe ratsy arak'izay ihany koa ilay fiangonana voatondro, fa appuieko foana ilay argument. De satria didy araky ny soratra masina ny hoe tandremo ny sabatako, dia sabotsy ny andro aho de mampijaly tena, tsy maintsy mivavaka, tsy maintsy présente ao am-piangonana. Fantatry ny rainareo zay tokony ho anareo, mbola tsy mangataka amin'ny akory ianareo, mbola tsy présent ao amin'ilay fiangonana akory ianareo, mbola tsy misaron-doha akory ianareo, mbola tsy miteny amin'ny teny hébreu akory ianareo. Ainsi de suite. Luka toko faharoa amby roapolo andininy fahasivy amin'ny telopolo. Araka ny fanaony makeny amin'ny tendrombohitra Oliva izy, de lasa daholo manao programme, de vavaka eny an-tendrombohitra, andeha tsy fantatro tsy haiko, ohatra daholo zany. Apetrakitsika ny argument be da be, atao copicolé ny herin'ny filazon-tsara isan'andalina, isan'ny toko sy andininy avy. Raisina ny verset clé rehetra. Batisa sitrika de atao copicolé ny batisa sitrika. Ny teny amin'ny teny tsy fantatra de ba miogaoga atao. Atao copicolé ny teny amin'ny teny tsy fantatra. Teny hébreu anarana Yeshua Yahweh Elohim, atao amin'ny atao copicolé, apetraka arak'izay, atao règle ambonin'ilay fahafantaran'Andriamanitra tsy to fony mbola tsy mangataka akory isika de hoe mianjaanja ny volondohantsika raha voaisany. Aiza ny placen'izay par rapport am'le hoe isika miezaka manao copicolé. De zany efa androany dia manao rappel amintsika fa misy fahasamihafana be mihitsy eo amin'izay argument anankiroa misy poids izay hoentiko hitondrako fizarana amintsika izay tokony hahatonga sainantsika. Izay dia copicolé resaka soratra masina. Quel que soit ny finiavan'ny olona anankiray, ny fikirizana anao copicolé tsy misy famonjena ao anatin'izany. Raha tsy mahita fity amin'Andriamanitra tsy toa izy. Raha ohatra izy manao copicolé ka misy fahitan'Andriamanitra fity, izay le hoe Andriamanitra mahita fity amin'ny olona anankiray izay de mamaly an'ilay olona izy araky ny asany. Ohatrany ahoana fipetrak'izay? Satria ilay olona te ahita lalina ny fihavanana amin'Andriamanitra sy ny fiombonana amin'Andriamanitra tanteraka izy, dia ny fampitandremana atao amin'ny baiboly rehetra, tandremony sabatako dia tandremany avokoa isan'andalany sisa tokony avy ny interdiction ny amin'ny sabata ohatra.
fa izay zavatra izay dia ny any am-pony manamarina amin'izay ny fiezahana tia hita fity amin'Andriamanitra, de mira zotra amin'izay Andriamanitra mamaly fity azy. Zay zavatra izay malgré hoe nataony kopia, niezaka izy nanao kopia ny zavatra ao amin'ny baiboly na de tsy misy famonjena ary, dia mamaly Andriamanitra tsy toa mandinika ny vosiny fo, mamaly azy araky ny asany satria niezaka izy. Ary raha misy sincérité eo lay point tena ngeza be, izay madio am-po no ahita an'Andriamanitra. Zany hoe madio fo izy, tsy misy calcul ny amin'izay, tsy misy lay zavatra nolazaintsika tany ambony hoe mikendry tombontsoa, intérêt. De amin'izay fotoan'izay Andriamanitra tsy toa mamaly ny olona araka ny asany avy. Zay le hoe zay madio am-po no ahita an'Andriamanitra, satria madio am-po izy par rapport amin'ny verset biblika sy ny fiezahana sy ny fikirizana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra tia mitoetra ao am-pony. Zay le izay. Zay le fahadiovam-po no fandry foana amin'ny herin'ny soratra masina, tsy misy corruption. Alléluia. Teraina ny tompo. Hoy ateo hoe copier-coller soratra masina izay. Fara mitodika kosa isika eo amin'ny fiarahamonina dia en danger ny firenena malagasy. En danger ny taranaka izao efa ao anatin'ny loza manambana mihitsy. Satria voizina, tsy fantatro hoe série fafiry isika zao copier-coller ny ity resaka contrefaçon spécimen sandoka copier-coller alatahaka be fatany ity. Efa nisy ohatra ndraisitsika teo oataoata ry oatayongsa ry tensimena, fantatsika hoe tensimena dia mpihira n'izao tontolo zao ny clip rehetra dia manitsika filana, miala tsiny amin'ny tenan'izany mampandia fitombenana, tatandraza ihany koa dia désolé fa hoe apôstôly tatandraza, tena mampanongo teny, tena mampanahelo hoe mandinika ny asan'ny apôstôly ianao, avadika vetivety baiboly ty de jerevy ny asan'ny apôstôly atao amin'ny baiboly, de jerevy ny asan'ny apôstôly am'izao de reny ny ataondry tatandraza, de reny ny atao copier-coller de tsy ndriny io zavatra io. Zany hoe ao amin'ilay culte de personnalité io misy personnage anankiray, de tsy ndrina ao anatin'io ny culte de personnalité, fankalazana ny caricature an'ilay olona io. Ratsy be zany. Satria ny voninahitra, ny aja sy ny dera sy ny laza dia tokony ho an'Andriamanitra irery any. Fa noho ilay esprit izay mélanger amin'ity sujet resantsika ity, contrefaçon, ny copier-coller sy ny sisa rehetra, dia lay fanambarana tany amin'ny fanazavana tany aloha hoe lay esprit misy référé amin'ny soratra masina, amin'ny trône n'Andriamanitra tsy toa foana, amin'Andriamanitra tsy toa Yahweh Elohim, tsy manaiky mihitsy ny démonie, dia ny festivité sy ny événement rehetra dia créeny avokoa, ary mihetsika foana ilay esprit mianime an'ireny karaza-pietsehana rehetrarehetra ireny afahany marqué ny présenceny eo amin'ny territoire anankiray, eo amin'ny firenena anankiray, eo amin'ny olona anankiray, de izay no déguisé hoe esprit ana spectacle, esprit ana copier-coller, esprit ana sy ny sisa be da be hatrany araka ny fisehoany. Culte de personnalité teboka voalohany zay. Teboka faharoa dia idôlatrie. Ohatrany ahoana la idôlatrie? Raha isika ohatra ny ka tatandraza, apôstôly tatandraza, entre parenthèses le apôstôly satria za tsy miconsidéré apôstôly ohatran'ireny mihitsy. De za ilay rangahy efa miteniteny foana sy manao comédie, voanjo, bojo sy ny zavatra rehetrarehetra ohatr' zany miala tsiny afa tsy te tanisan'ilay izy zay tsy misy mihitsy volonté divine sy tsy mba mpandroso ara-panahy, tsy mitondra édification sy fanamboarana amin'ny toe-po toe-panahy, même hoe minimum mana connaissance izay ilain'ny fiarahamonina, resaka intelligence ny tiako tenenina ao amin'izany
instruction civique fahendrena zay tokony ho mirazotra amin'izany a lay connaissance de ohatra hoe resaka construire quelque chose tsy fantatro zavatra ohatran'izany a de bonne idée na de hoe je ne sais pas ohatra hoe mba resaka hoe ohatra hoe manao asa tanana manao armoire na manao zavatra ilain'ny fiarahamonina ohatran'izany na hatrany amin'ny tomobile ohatra zany mampandroso an'ireo firenena mandroso reny satria any a na de tsy mivavaka ary ny akamarony dia tsindriny bebe kokoa ny amin'izay lafin'izay fa ny amintsika dia lay zavatra ridicule lay zavatra misavombona zavatra mamery zavatra rêve fantasme fa eo indrindra ny tiako anairana anysaitsika hoe efa esprit matanjaka be matoa mahafehy an'izany zavatra izany ary mahatonga popularité miankohoka ao anatin'izany teboka voalohany de lay culte de personnalité lay teboka faharoa dia lay idolâtrie dia misy olona mipotra tapoka avany a teo tatandraza de amboarina daholo na ny fiteny na ny fihetsika n'inona copier-coller contre façon afahana migaine quelque chose dia iny no appuiena iny no tsindrina mafy bebe kokoa ary dorena atao mamiratra asina loko asina reconnaissance mihitsy asina zavatra rehetra zay afahana miappui azy ary mirazotra amin'izany ny fanjakana manome fahefana de ny olona mandresy amin'izany a omena lo omena récompense omena reconnaissance omena medaly dikan'izay de hoe tena omena valeur sinanja mihitsy tanareo amin'izany lay fomba fiasan'ny démonisme lay complotisme lay fiaraha-miasa lay esprit sy lay mpanatanteraka sy ireo elita mpikirakira zay efa mahazo toerana eto amin'ny firenetsika ary mandeha amin'ny andrana azy dia hatrany hatrany amin'izay a ho adayongosa ohatra de hitatsika ny seriana copier-coller teo aloha de misy mampanahelo hoe miaraka amin'ny toka miaraka ino zany no atao copier-coller tsy misy zavatra mana be mihitsy tsy misy zavatra mikirakira ny ara-panahy mampisongadina ny maha olona tsy misy zavatra ara-panahy na ara-tsaina fa dia zavatra mampivarilavo de hatrany hatrany ho an'ny sasany a ohatra hoe tinsemena mitanjatanjaka sotrany de iny natao copier-coller lay fitanjana no atao copier-coller lay fampandizana fitombenana no atao copier-coller sy ny sisa be da be mialatsiny hifonako ny amin'ny anarana be da be voatonona fa izay no afahako miabordy an'ilay hevitra ary zavatra misy ihany koa no ambarako fa tsy hoe zavatra tsy misy zay hitanay no ambaranay zay fantatray renay tsapanay no lazainay fanambaranay tsy raisinareo zany ny zavatra misy a ampiainanatsika sy gainatsika raha lasa ranabavy ny antony puba ny antony puba dia fampahafantarana atsika fotsiny ihany fa tsy hoe cible an'izasiza na manaratsy an'izaniza na midenigre an'izasiza misy esprit copier-coller mandravarava maniba be mihitsy eto amin'ny firenena ary omena vana sy omena récompense omena valisoa ny olona izay mpandresy ao anatin'izany ary incitena sy alaina fanahy mihitsy ny tanora ifandrombaka handray anjara ao anatin'izany mampanahelo a tsy any amin'ny fanabeazana tsy any amin'ny resaka sekolelady tsy resaka ara-panahy tsy resaka fahendrena tsy resaka instruction civique de raha mipetraka ny fanontaniana hoe normal tompoko raha izao ny misy sy mahazo any firenetsika d'un côté zavatra voulu daholo le satria ao anatin'ny fampiainana ny lamina maneran-tany isika ordre mondial dia ao anatin'izay hoe fametrahana ny ordre mondial izay a dia tsy maintsy apetrapetraka ny stratégique rehetrarehetra ahafahan'ilay lamina maneran-tany mahazo toerana sy mahazo fankatsara isyny tombontsoa manokana ho an'izay mpitsetitra dia ireo elita izay a associé ao amin'ny tontolo miafina mpitsetitra sy efa nanolotra ny fanahiny ny fanaiky tamin'izay fanekeny ny fanekeny a
ho acteur sy actrice ao amin'izany rehetrarehetra resantsika izany. Koritianina voalohany a toko faraiky amby folo a andininy voalohany a aoka anahaka ianareo a dia tahaky ny anafako any Kristy. Paoly manambara amin'ny mpino tao Korinto. Aoka anahaka ianareo dia tahaka ny anafako any Kristy. Esoriko ilay hoe manahaka any Paoly fa ilay manahaka any Kristy no avy hatrany dia tsindriko. Ilay fanahafana any Kristy a dia ilay toetra naseho any Kristy a mission a no entiny nanafaka atsika 2 taona mahery lasa izay. Ny iraky ny ray a ny toetra ny ray tao anatiny a ny fomban'Andriamanitra rehetra Kolosianina tao amin'ny tenany a ny asa izay nataony a ilay natiora ny ray tsy to ny tempo tao anatiny ilay fond io ilay ambarany Paoly eto hoe manahafa taky ny anafako any Kristy. Tsy ilay Luka toko faefatra andininy fa 9 a za tsy miteny hoe ratsy zany na diso izany, fa tsy ilay etsika hoe Jesosy Kristy a niditra sinagoga niditra temple isa-jabata araka ny fanaony namaky teny a dia izay no dradradradraina sy atao litania izay kopikoli izay no appuena sy tsindrina mitovy amin'ilay resaka ho adahiongosa sy tatandraza na elona sy ny sisa rehetrarehetra teo ihany isika. Raha izay prinsipa izay a izay tipa izay no mahampino anao a fa tsy ilay toetra ny Paoly niaritra hatramin'ny fahafatesana, niaritra tamin'ny zavatra rehetra araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria ilay lien fitohizana tao amin'ny tenan'ny Paoly dia tahaka n'ilay lien fitohizana présence an'Andriamanitra, ny fomban'Andriamanitra tao amin'ny Kristy Jesosy. Ka mila misokatra ny masonao androany, mila mivelatra tsara ao amin'ny herin'ny filazao tsara ny fahafantaranao a ny fomban'Andriamanitra hoe mitoetra ao aminao tokoa ve, manapaka ao aminao ve ny herin'ny filazao tsara ny soratra masina, dia miverina tanteraka isika any amin'ny hoe efa niraisinareo ve ny fanafo ny voanino ianareo, efa nandalo batisan'ny fibebahana ve ianao, manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana, aiza ho aiza ny fahamarinana zany, teny izany, ny filatsahany zany, ny fanapahany zany any am-ponao lalina any, tsy manompo eo amin'ny molotra fotsiny any, mba tsy ho victime isika ratra zay ny amin'ny hoe efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao izay, zay le copie-coller izay, efa niteny tsy fantatra tamin'ny anaranao izay, izay le contrefaçon izay, efa niditra temple synagogue isa-jabata tahaka ny fananao Luka toko faefatra andininy fa 9 izay, efa nanasitra na marary namoaka demony tamin'ny anaranao izahay, efa sy ny sisa be da be tamin'ny anaranao izay. Tsy fantatra akory ianareo fa mpanao meloka satria copie-coller daholo ny zavatra nataonareo a fa tsy araka ny fitarihan'ny fanahy. Copie-coller contrefaçon sy spécimen daholo ny zavatra nataonareo. Saotra ny tompo isika voarainao ny afatra, voarainao ny message atao anatin'izay fizarana tsotsotra izay a makasitraka foana dia mirarosaotsika rehetra tianao Jesosy a tainy tompo a amin'izay rehetra ataonao a tadiavo ilay relation intime, io relation profonde io a ilay fifandraisana lalina dia lalina io tena important io a samy mikatsaka sy mitady an'io a Andriamanitra ny manome azy io a rehefa mahita fity amin'ny isika. Tandremo ny fanompona copie-coller, tandremo ny toe-panahy copie-coller, ialao a ny cercle copie-coller eo amin'ny fiarahamonina ny makatahaka be fatany a tsy misy tombontsoa an'Andriamanitra azafady ao anatin'izany a, tsy misy tombontsoa ho anao ihany koa ao anatin'izany, tsy misy fiainana mandrakizay, tsy misy salut ao anatin'izany. Tianao Jesosy a, veloma tompoko, tainy Jesosy daholo.